manonona ny fiadanan'ny tompo atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka izao 10 andro mbavaka iarahantsika amin'ny vehivavy zao izay mitondra ny lohateny hoe Henany Inty ao. Miantso anao Andriamanitra, fantany ianao ary nofidiny. Andro faefatra atsika androany dia mitondra ny lohateny hoe miaino ny feon'Andriamanitra. Ny andinin'ny fototra dia hitantsika ao amin'ny Jaona 10:17 manao hoe ny ondriko dia miaino ny feko, mahalala azy aho ary manaraka izy. Alohany andiniantsika izany lohahevitra izany dia manasanao hanondrika ny lohanao hivavaka izy. Andriamanitra rainay tonga eo amin'ny fotoana izay ahafahanay mianatra sy mandinika ny teninao izahay, ka irao ilay fanampanazava mba hanazava aminay ny hevitra tianao ampitaina aminay amin'ity lohahevitra androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miaino ny feon'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny Baiboly tsika dia mahita karazana olona maro samihafa izay miaino ny feon'Andriamanitra ary mifampiresaka mivantana amin'Andriamanitra. Tao anatin'izany ry Mosesy izay lazaina fa lehilahy tena malemy fanahy, ary i Abrahama dia natsoina mihitsy hoe rain'ny mpino, afaka miaino ny feon'Andriamanitra ary niresaka tamin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra Jesosy fony izy mbola teto tany dia mifanerasera sy miaino ary miresaka amin'Andriamanitra. Fa amin'ity lohahevitra androany ity dia hijery tantarana vehivavy anankiray isika, vehivavy izay azo lazaina fa miavaka amin'izany fiainona ny feon'Andriamanitra izany. Tantara efa haintsika loatra nefa dia tombony ho antsika ny mamerina izany androany. Tsy iza izany fa i Maria. I Maria ilay anabavin'ny Lazarus, ilay natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Eto am-piandohana dia tsara ny manamarina fa olona anankiray ihany i Maria Magdalena, Maria anabavin'ny Lazarus tao Betania, ary ilay vehivavy izay tratra nijangajanga saika ho toraham-bato araky ny fanambaran'ny Ellen White ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy, ao amin'ny lohateny hoe tao an-tranon'ny Simona. Inona ary na tonga ity Maria ity hiaino an Jesosy ilay Andriamanitra. Izay ny fanontaniana mipetraka. Voalohany dia araky ny tantara izay niteneniko teo iny hoe olona iray ihany ilay Maria anabavin'ny Lazarus, ilay Maria izay nitoraham-bato, ilay tratra nijangajanga. Izany indrindra no nampatonga azy ho anisan'izay lasa tia miaino ny feon'i Jesosy, satria teo amin'ny fotoana anankiray izay tena efa hoe teo am-bavahoana amin'ny fahafatesana, ny olona izay efa hitora-bato anazy, tena hoe efa tokony ho faty izy no navotan'i Jesosy, ary izany nampatonga azy lasa nanana fireketam-po tamin'i Jesosy ary tia miaino teo tongotr'i Jesosy ny feon'i Jesosy. Hitantsika ao amin'ny Jaona 9:17 izany tantara izany. Faharoa, raha tao anatin'ny alahelo tena lalina i Maria satria maty i Lazarus anadahany, dia tonga Jesosy nandeha namoa izany anadahany efa maty izany. Hitantsika fa nanan-danja be teo amin'ny Maria izany i fisian'i Jesosy, ary izany dia anisan'ny antony anankiray nampatonga azy nanana falianana hiaino ny feon'Andriamanitra, satria nanavitra azy ary tao anatin'ny fahoriana lalina izy dia nanaovan'i Jesosy fahagagana mbola miverina velona indray ilay anadahany efa maty. Ao amin'ny Jaona 1:20 ny ahitantsika ny tantara manontolo, ary mbola hitantsika ao amin'ny Jaona 1:17 sy ny Jaona 2:10 sy ny 1:12 fanamafisana izany tantara ny fahagagana nataon'i Jesosy tao amin'ny tokantranon'ny Maria ity, izay nampatonga azy ho raiki-pitia teo amin'ny fiainona ny feon'i Jesosy. Fahatelo, ity Maria ity koa dia nanana fanahy ratsy na hoe demoniaka, demoni 7 ny tao amin'ny Maria, ary azo antoka fa nanao ny fomba rehetra izay hialana amin'io demoni io izy, fa tsisy nahafaka azy tamin'io demoni io fa tsy
Jesosy rery ihany. Zany koa dia nanampy amin'ny marimba ampahatonga azy hanana fahalianana iaino an' Jesosy. Eo amin'ny Luka 4:22 no ahitantsika izany tantara izany. Ny fahaefatra dia toerana sy ny toetrany Maria dia nampatonga ny fiarahamonina nanilikilika anazy. Tsisy namana izy ary toy ny olona mitoetra any anefitra, fa kosa tao amin'ny Jesosy dia nahita ny toerana izy. Nahita fitita amin'ny Jesosy izy ary nahatsapa koa ny fitiavan'i Jesosy azy. Raha ny olona rehetra manilikilika anazy amin'ny maha-demoniaka azy, sady hoe mpijangajanga, mpakavadin'olona, Jesosy kosa dia nandray azy tahaka ny mpanota anankiray izay afaka ovana ho tonga olom-baovao. Raha fitinina zany dia nanana fanandramana maro be niarahana tamin'i Jesosy ity Maria ity, ary zany nampatonga anazy nazoto ny haino ny feon'Andriamanitra. Ry namako, maniry ny ho tafatoetra eo an-tongotry Jesosy tahaka ny Maria koa ve ianao? Te hiaino ny feon'i Jesosy? Te handre ny antso-pitiavan'i Jesosy ary te hamantatra ny fitiavan'i Jesosy ianao? Mila tsika mihaino tsara ny feon'Andriamanitra. Mihaino ny feon'Andriamanitra tsika ary tsy mila manalavitra an' Jesosy. Mila mahatakatra hoe tianao Jesosy, tianao Andriamanitra. Fa rehefa takatra anao izay fitiavan'Andriamanitra anao izay, dia tonga ho azy eo am-pototry ny tongotry Jesosy ianao, hihaino ny feony, ilay feo-pitiavana izay mitaona anao mba ho liana amin'ny zavatra rehetra izay ho teneniny hanatsara ny fiainanao. Mila fantatra anao ary hoe inona daholo ireo soa efa nataon'i Jesosy taminao mba hampatonga anao tonga tahaka ny Maria. Nitanisantsika teo ireo asaribidin'ny fotoana niaonan'i Jesosy sy nanaovan'i Jesosy fagagana teo amin'ny tokantranony, mba azonao, mba ahalalinina koa ve ny fiainanao manokana. Andinianao hoe inona avy no mety ho tonga fanohitra tonga anao ho tafapetraka eo an-tongotry Jesosy ary mihaino ny feon'i Jesosy. Satria ny fiainontsika ny feon'i Jesosy dia misy akony eo amin'ny fiainantsika. Ndeny eo jerentsika ny akony fiainon'ny Maria ny feon'Andriamanitra. Voalohany dia nampijoro an'i Maria tamin'ny finoany amin'ny mampianatra azy izany. Ao amin'ny Jaona 7:25-20 ny ahitantsika ny tantara fa rehefa nandao an'i Jesosy ny mpianatra rehetra, Maria kosa dia tafatoetra, nanaraka azy hatreny am-poditry ny hazo fijaliana. Ary ny faharoa dia nahatonga ny Maria lasa niova ny toetrany, lasa malala tanana. Haintsika tsara fa menaka anisan'ny lafo vidy sy sarobidy no fohy ny Maria namoahana ny tongotry Jesosy. Ao amin'ny Jaona 9:9 no ahitantsika koa izany tantara izany, sy ny Jaona 7:9-7 sy ny 7:30, fa lasa mpanohana ny asan'Andriamanitra i Maria. Ary ny 7 dia lasa nanaiky ho iraka Andriamanitra i Maria. Ny tantara dia milaza fa izy ny vehivavy voalohany nahita ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary nitory ny vaovao mahafaly ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Lasa mpitory ny filazantsara i Maria. Zany rehetra izany dia toetra izay azo avy amin'ny fiainona ny feon'Andriamanitra. Raha fitinina dia azontsika atao olombelona tahaka antsika ihany Maria. Azontsika koa ny manana fanovana avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mazoto mihaino izany feon'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny teniny antsika, dia manana hery afaka manova ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, ka ahatonga antsika hijoro amin'ny mampianatra antsika, ahatonga antsika ho vehivavy malala tanana eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, ary indrindra ampatonga antsika hanaiky ho iraka Kristy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mino sy manantena fa tafapakany amintsika zany lesony fiainona ny feon'Andriamanitra izany. Araky ny voalazantsika tao amin'ny Jaona 10:7-20 teo iny, dia misy ilay teny fototra hoe ny ondriko dia mihaino ny feoko, mahalala azy aho ary manaraka izy. Fanontaniana mipetraka dia hoe ondrin'iza ianao? Fa ny faniriako dia ondry vavin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy.
ary azoto ieny ny feon'Andriamanitra ary ho fantatr'Andriamanitra atsika ary anaraka anazy atsika minsy manantena fa fandrinao zany tsy ho an'ny vehivavy ihany fa na lehilahy na vehivavy dia antson'Andriamanitra ary mila mamaly ny feony mahay manavaka ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainona tsara ny feon'Andriamanitra. Andehantsika hanondroka ny lohantsika hivavaka. Sotranao izay Andriamanitra ny amin'izany lohahevitra nomenao androany zany izay mampirisika anay mba hazoto bebe kokoa iaino ny feonao satria ny fiainonay ny feonao dia mampatonga anao hanova ny toetranay ho toetra tsara, toetra malala tanana ary manaiky ho iraka ao ary indrindra koa hitoetra mampianatra ao anay. Tianay ho tanteraka eo amin'ny fiainanay izany ka minsy matoky izay fa eo am-pelatananao ny fiainanay rehetrarehetra mba hahafahanay mipetraka eo an-tongotrao iaino ny feonao. Zany ny tonom-bavaka tianay asandratra eo amin'ny seza fiandriananao. Misaotra Ray Malalo. Amen.